Nazava moa nahafatry ny Saintia teny amin'ny kianjany Mahamasina, miala izay tsy mavita hoy ity andriambavilanitra ity, miala izay tsy mavita hoy Saintia tamin'ny fandraisam-pitenenany tetsy amin'ny kianjany Barea Mahamasina. Mila zavatra madio isika amin'izao, ka raha tsy manao izany ireo mpitantana dia omena fisaorana, dia miala fasimba ny kitra malagasy. Tohany ny ekipantsika hoy izy fa ireo no nanome fanantenana ka nampiray atsika malagasy. Fa andriamatoa faneva ima kosa dia nilazany hoe tsy hanongana ny federation na izahay, tsy hanongana ny federation na izahay hoy faneva ima tetsy amin'ny kianjany Barea fa mitaky ny fiovana sy mangarahara fotsiny ary ny fanarenana ny sehatry ny baolina kitra. Nambarany fa maro ny fitantanana izay tsy mety, kolokolo tsindry ary teritery sy ny fandrahonana izay atao amin'ny ireo mpitsara ary ny fanilikilihana kilioba sy ny mpilalao. Mila ovana zany zavatra izany hoy faneva ima raha nandray fitenenana teny amin'ny kianjany Barea. Ny androany moa dia nisy mpitandro filaminana teny amin'ny kianjany Mahamasina, nihatrana teo ivelan'ny vavahadiny kianjany Barea Mahamasina ireo mpitandro ny filaminana araka ny hitantsika amin'ny ireto sary ireto. Ivoavy Paulin sy faneva ima ary lalaina nomenjanahary sy Abel Anse no niantso ireo mpitia baolina kitra rehetra sy ireo mpisehatra amin'ny baolina kitra ho avy eny Mahamasina ny mikasika ny resaka prize money any Barea Tranona. Tonga maro moa ny olona izay namaly ny antson'izy ireo ary nahitana ihany koa iny andriambavilanitra Saintia izay naneho ny hevitra iny. Generaly Lilson, ilay ministry ny fanajariana ny tany sy ny raha ara-tany dia nilazany hoe tsy hanavahana ary efa miomana fa andraisana fepetra izay nanototra ny tany taorian'ny taona 2024. Ho fiatrehana ny fotoam-pahavaratra sy ny fiarovana ny vahoaka amin'ny tondradrano ao Antananarivo renivohitra moa dia nidina ifotony tao Ambodimita izay misy ireo fitaovana ary fomba afaka manala rano miandrona sy mandefa izany amin'ny renirano ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ny andro ny androany voalohany volana Novambra 2024. Nisy moa ny fitsirihana izany fitaovana izany mba ho vonona mialohan'ny fahavaratra. Nambarany ihany koa fa ny fanotorana tany no miteraka ny tondradrano. Efa nisy ny didy mandrara izany ny taona 2024 kanefa mbola nisy nanao ihany. Hentitra araka izany ny fiapetra raisina manoloana izany ary efa miomana izay nanao izany fa tsy hanavahana na iza na iza. Mampitandrina ihany koa izay mikasahanao kolokolo ny tenany fa izaho mihitsy no isambotra azy raha tonga ty amiko dia efa milaza ho zay hoy General Lilson René de Roland, ilay ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany. Taoriany izany rehetra izany dia nisy ny toromarika nomena ireo tompon'andraikitra ao amin'ny apipa mba hikojakoja ny fitaovana arahana ramaso izany mba hateza. Fa raha ary manana Patrick kosa dia nilazany mikasika ny TMH sy ny solombavambahoaka Fidy. Olon'ny TMH Fidy sy TGV ary Lalatina daholo no nampidirina piasa ao amin'ny commune urbaine Antananarivo ankoatran'ny halabato nampandanina ny maira ny Antananarivo renivohitra ka tsy hitako ny tsy anesorana ny maira sy ny firongony hoy ny fanehoan-kevitry ny Patrick raha ary manana. Nambarany ihany koa fa tokony atao fanadihadiana ifidy tamin'ny ireo fampiasana bandy tamin'ny ireny hetsika ireny. Tompon'andraikitra feno tamin'ny ireny rahatra sy faty olona nandritra ny hetsika ireny ny maira ka tsy vita ny fifonana sy ny fangataham-bavaka iny. Nambarany andriamatoa raha ary manana Patrick ihany koa fa ireo tompon'andraikitra zandary polisy ary miaramila prefet izay nanao habibina dia tsy azo avela ho tsy maty manota. Tsisy mialamena izany eto hoy ity fanehoan-kevitra namana ity. Fa ity manaraka ity indray dia resaka fandrahonana, atsahako ny fandrahonana sy ny herisetra ara-politika atao aminay mpanohana sy mpiaradia amin'ny Andry Rajoelina hoy andriamatoa Herilaza Imbiky ilay solombavambahoaka Irmara. Miangavy ny hanatsaharana ny valifaty politika ny solombavambahoaka Imbiky Herilaza izay fomba fanao politika nanomboka ny taona 2024 raha ny nambarany ka nahatonga ny krizy ny fanisesy teto. No hamafisiny ity solombavambahoaka ity fa efa mamela malalaka ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana izao hiasa izy ireo fa kosa miantsy fifampidinihana sy ny fionana andatabatra boribory mba hivoahana amin'izao krizy politika misy eto amin'ny firenena izao ahafahana mamaha miaraka ny olana. Ino moa ny hafatra izay nambarany solombavambahoaka Imbiky Herilaza resaka fandrahonana sy valifaty ny tena tsy ankasitrahany ka miangaviny mba hanatsaharana izany ny tenany. Toboky vavy sy toboky lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsy halavenany resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary toboky lahy veloma toboky vavy.